misaotra an'Andriamanitra isika am'izao isika manitsaka ny taona vaovao izao. Ataovy ny fisaorana an'Andriamanitra satria tsy avy amintsika zao fahavelomana izao fa avy amin'Andriamanitra. Izy no ambara amin'ny Baiboly fa tompony aina. Jesosy Kristy zanaka latokan'Andriamanitra mihitsy no milaza izany ao amin'ny Luka 12. Manarak'izany no zao nahatratsarantsika ny taona vaovao 2024 zao dia miaraba anareo vahoaka malagasy izahay fiangonana RHEFI eto Madagasikara. Miaraba anareo fiangonana kristianina maneran'ny nosy ankoa izahay. Ary tsy adino miaraba an'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina filoham-pirenena malagasy ankoa izahay no izy lany filoham-pirenena hitondra zao firenena malagasy misy atsika izao. Arabaina isika rehetra fa natratra an'izao taona 2024 zao. Zahay ato amin'ny fiangonana RHEFI ho avan'Andriamanitra ne isika am'izao taona 2024 izao. Ho avan'Andriamanitra arak'ilay faminaniana nampitondrainy any Malaky mpaminany ane isika rehetra tompoko. Tsofina rano aomby am'izay atao isika am'ty taona diavitsika ity ary amokatra be ihany koa. Ary am'ty androandroany ity dia raiso ho teny velona ho antsika le faminaniana nampitondrain'Andriamanitra any Isaia mpaminany. Isaia 4:20 toy zao ny voasoratra ao fa kina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ny fiadiana rehetra zay voaforona amelezana anao de tsisy ambinina. Ary ny lela rehetra zay miady aminao dia horesanao lahatra. Zany no lova ny mpanompo Jehova sy fahamarinany avy amiko hoy Jehova. Manarak'izany, mino faminaniana nampitondrain'Andriamanitra any Isaia mpaminany ny tenako, zay milaza fa mahatoa ny teny ataon'ny mpanompony izy ary matateraka ny saina omeny ny mpanompony ihany koa Andriamanitra. Noho zany, hoy aho am'ty firenena malagasy misy atsika ity sy am'izao Madagasikara izao. Ho lasa firenena vanina sy ho tafitane ianao ry Madagasikara. Atombok'Andriamanitra am'ty taona ity ane izany. Ho tanteraka ihany koa le voalazan'ny soratra masina manao hoe kely ny andohanao ry Madagasikara fa ho lehibe ane ny fiafaranao ry Madagasikara. Ry havana malala zay mahita sy mandre ahy am'ty androandroany ity. Andao aratsika vavaka zany fiarabana nataoko sy ny firaretso ary mitsodrano netiko teo zay. Mino isika fa raha mirasaintsika miaraka mivavaka dia iaino atsika Andriamanitra. Satria fanapanatena Jesosy hoy izy, raha misy olona roa, raha misy olona telo mifanaiky ety ambony tany ka angataka zavatra amin'Andriamanitra amin'ny anarako dia ho ataoko zany. Jesosy no efa niteny zany tompoko. Ka dia apetrao eo mifontsika an-tanana dia andaotsika iaraky vavaka. Tompandriamanitra raitsi-to, misaotra sy makasitraka anao zahay no zao favelomana no menao anay zao. Ka nataonao natratra anty taona 2024 ity izahay. Mioditra eto anatryanao zahay satria Andriamanitra ianao. Ary miatso anao amin'ny anaran'i Jesosy zahay satria zanakao zahay, olonao zahay, ary anao dia Andriamanitra tomponay sy vavanay. Mamrafo aminay rehetra ianao Andriamanitra. Aoka ho fafanao sy ho kosenao tsy hoe ho ambokina intsony
ny fahotanay malagasy sasao amy rano Jesosy Kristy zahay ary atsangano eo anatrehanao toy ny olona tsy mbola diso toy ny olona tsy mbola nanota ihany ko arak'ilay firarentso sy jodranona ataoko teo ane no hotanteraka aminay rehetra hotanteraka amy malagasy hotanteraka amy ty firenena misy anay ity na dia kely azy zahay no fiasarany fanitrana matoky anao Andriamanitra izahay fa hiasa ianao ka ho lasa firenena vanina sy ho firenena tafita ty Madagasikara ity sy ny vahoaka rehetra ao aminy ho ataonao ane zany ry Andriamanitra io ho atomboka ao ane zany manomboka am'izao taona 2020 zao ny dera ny aja ary ny voninahitra ane de atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanay masina amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka sotra ray malala amen ny voninahitra ne ho an'Andriamanitra iriry any to zao ny toy ny afatra entiko ho antsika amty fiandohan'ny taona ity manana finoana satria miasa manao fagagana ary miasa manao zavatra lehibe ao am'ireo olona manana finoana ny tompo Andriamanitra tsy tofo hatrany am-boalohany zany hoe tany aloha be tany ary hatramin'izao vanyanandro misy atsika izao dia tahaka zany foana ny fiasan'Andriamanitra miandry ny finoan'ny olona izy de manao etsika magaga sy etsika lehibe eo am'le olona maneho fa Andriamanitra tsy toy izy ary Andriamanitra mavita zavatra zay tsy takatry ny saina amaneritreritra ananatsika zanak'olombelona ohatra zao tantarako aminareo zao atao boky matitiko fa 10 andiny faraky amy 20 ka hatramin'ny 19 dia vakina tahako zao ny baiboly de niala teo Jesosy kanakany amy fanjakany Tiro sy Sidona arindro nisy vavaka nanita anankiray nivoaka avy tam'izany tany zany ka niantso nanao hoe mandrafo amiko tompoko zanako Davida o zanako vavy ampahoriny demoni loatra fa izy tsy namaly teny azy de nanatona ny mpianana ka nangataka taminy nanao hoe roa izy fa miantso mafy ato arointsika ary izy namalika nanao hoe tsindrana ho afatsy ho amin'ny olo very amin'ny taranik'Israely fa nanatona ihany raha vehivavy de ny akoho ka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko vonjeo aho fa izy namaly ka nanao hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho an'ny amboa kely fa ho raha vehivavy marina zany tompoko fa na de ny amboa kely azy mba mihinana zay sombotsombony latsaka avy amin'ny latapiky ny tompony ihany de namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tokava aminao arak'izay irinao de asitrana zanavavy tam'izay ora izay arak'io tantara io dia takizao zava-nisy nisy ramatoa anankiray zay lazainy baiboly hoe ramatoa kananita zany hoe tsy jiosy fa firenena hafa nanana problema ty ramatoa ity satria araky ny voalazany baiboly dia ny ankizy vaviny narary nampahorininy devoly ary efa nataony daholo tam'zavy taony zany zay azo natao rehetra hitsabonina ny zanany vavy fa tsy nety sitrana mihitsy le zanany vavy ny anatsiny fa tsy neta fanasitranana ny anavaratra fa tsy neta fanasitranana ny atsinanana fa tsy neta fanasitranana ny akandrefana fa tsy neta fanasitranana efa en'ny sofiny anefa fa Jesosy Kristy
dia mpanasitrana, mpanafaka, mpamonjy, mpanafakakana, mahay manao zavatra lehibe tena hoe tsy takatra sainy olombelona, efa eniny sofony zany. De zao ny somary nanahirana tiramatoy ty tany amboalohany. Ataoko ahoana no anatona an'io Jesosy io? Zao ka nanita izy Jiosy dia possible ve iany fitarenako izy, anaky fitarenako izy? De nieritreritra teo izy, de tonga atao an-tsainy lay fomba fitentsika malagasy hoe tsy misy mangataka voatamaina. Avy hatrany ty moa de natanjaka finoana tao aminy, fa raha natona ny Jesosy io ao na de kananita azy de azo rariny ao, ary zay angatako omeny ahy, ho sitrana ny zanako vavy zay marary ampahoriny demonia. De lasa tokoa aza itiramatoy ity nandeha nanatona Jesosy, de araka le teny novakitsika teo a ny antsoantso izy tahorina Jesosy. Mamindra-fo amiko tompoko, zanako Davido, zanako vavy ampahoriny demonia loatra. Mamindra-fo amiko tompoko, zanako Davido, ny ankizy vaviko ampahoriny demonia loatra. Naverimberina zany ny antsoantso zany. Fa inona ho ianao volasany baiboly eo amin'ny 17 fa Jesosy tsy namaly teny azy, fa Jesosy tsy namaly teny azy. Kanefa na de zany azy dia tsy maty mitsy fona tao aminy, fa ity Jesosy ity ihany no azo antoka fa avoavonjy ny zanany ho afaka amin'ny aretina, de ny aretina entiny demonia teo aminy. De mbola nitony antsoantso izy, mamindra-fo amiko tompoko, zanako Davida ô, zanako vavy ampahoriny demonia loatra. Mamindra-fo amiko tompoko, zanako Davida ô, ny zanako vavy ampahoriny demonia loatra. Naverimberina zay. De aveo moa voalasan'ny baiboly fa nanantona mpianatra de nangataka tamy Jesosy hoe roa ihany io vehivavy io, fa manielingelina atsika, miantsoato atorinatsika ato tsisy fitsaharana. Roa ihany io vehivavy io, vehivavy kananita nge io e, tsy mendrika mena fanasitranana io, tsy mendrika vonjena io, tsy mendrika inona fitarenana io, roa ihany io. Fa na de zany aza tompoko de tsy njana mihitsy ty vehivavy ity, fa mbola niantsoantso, mamindra-fo amiko tompoko, zanako Davida ô, ny zanako vavy ampahoriny demonia loatra. Mamindra-fo amiko tompoko, zanako Davida ô, zanako vavy ampahoriny demonia loatra. Naverimberina zany. De tamy farany de no azavainy Jesosy taminy, ny antony natonga Jesosy tsy niaino azy, ny antony natonga Jesosy tsy afaka mame fafampo azy. O Jesosy eo amin'ny 17 ary Jesosy namalaka nanao hoe tsy ny ranao afa-tsy ho amin'ny ondro very amy taranak'Israely. Zao Jiosy, ny rana mba ho an'ny Jiosy, ny rana mba ho an'ny taranak'Israely zay very, fa tsy ny rana ho an'ny firenena hafa, tsy ny rana ho an'ny olona hafa. Zany tokoa ny zavanisy tam'izany fotoana zany, talohany nahafatesan'i Jesosy tombony azy fijaliana, dia tsy natao ho an'ny olona rehetra izy, fa natao ho an'ny Jiosy ihany, natao ho an'ny zanak'Israely ihany. Fa rehefa maty tombony azy fijaliana Jesosy, rehefa avy nandatsaka ny rano tombony azy fijaliana Jesosy, zay izy vao natao ho an'ny olona rehetra maneran-tany na iza na iza, mba ho tanteraka lay Jaona 7:1 manao hoe fa toy zao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao no meny ny zanan'ilay tokana Jesosy no anarany, mba ho voavonjy zay rehetra mino azy, mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. De akoatra zay teny nataony Jesosy hoe zay io nge Jiosy e, ianao kananita, tsy ny ranao fa afatsy amy Jiosy ihany, afatsy am'ireo taranak'Israely zay very ihany,
ka mialatsiny tsy afaka anao na inona aminao aho tsy afaka ian'ny fitarainanao aho ary mbola nitovanan Jesosy any manao hoe ambony zany ho Jesosy tsy mety any ko raha makasakafon-jasa fa soavana atao an zanak'Israely ka hoe omena ho an'ny abokely hoe omena ho an'ny olona fafiraneny tsy mety teo indrindra no nany olony lay vehivavy kananita le tena finoana lehibe zay tena nampiaika an Jesosy olonay vehivavy tam'izany marina zany tompoko tena marina ny voalazanao fa na de ny mbokely agny aza mba mihina zay sombontsomony latsaka avy amy latapitry ny tompony mba mihina zay sombontsomony mila ny sombontsomony fanasitranana fanafana avany aminao aho tompo ny aiky Jesosy ny aiky Jesosy hoe vehivavy manam-pinoana ty vehivavy ity de tanteraka tokoa lay eritreriny ny tany aloha eritreritry lay vehivavy kananita araky le fomba fitentsika malagasy hoe tsy misy mangataka voatamainy de o Jesosy taminy raha vehivavy lehibe ny finoanao raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao arak'izay irinao tongava aminao arak'izay irinao dia teny eo tany atokantrano nisy azy tany sitrana ny zanaka vavin'ilay vehivavy kananita riavano ianareo zay mahita sy mandre am'izao fotoano zao no teniko terem-boalohany manana finoana satria miasa manao fakagana sy zavatra lehibe am'ireo olona mana finoana Andriamanitra tany aloha be tany ary hatram'izao vaninandro misy atsika zao de takizany foana ny fiasan Jesosy ary nysorata ato anatyty baiboly ity ny tantara momba zany vehivavy zany mba ilazany amitsika fa raha manam-pinoana ianao raha manam-pinoana ianao taka ty vehivavy ity de ho hitanao fa izy zavatra magaga sy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra aminao amty taona 420 zay diavintsika ity ohatra anakiray ihany ko ao amin'ny asin'ny apôstôly toko 7 andininy 9 ka hatramin'ny andininy 10 de misy tantara tahak'izao vakina amitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary misy lehilahy anakiray niperaka tany Listra na le mitondra hatrany an-kibon-dreny ka tsy afaka namindra izy nary am Paoly nitoroteny ary Paoly no mibanjina azy mafy ka nahita fa manam-pinoana nositranina io de niteny tamin'ny fehamahery hoe mijoroa amy tongotrao de niatsambotsambotry raha lehilahy ka nitsangatsangana tamin'ny andron'ireo apôstôly ndray no nisehony tantara tam'izany fotoana zany efa tsy tety ambony tany itsony Jesosy fefanampiakarina tany an-danitra fa reo apôstôly kosa sy reo olona niny tam'izany fotoana zany no nanohy ny asa fitorina ny filazantsara nanohy ny asa fampianarana ny tenin'Andriamanitra tam'ireo olona teto ambonin'ny tany de tonga tao amin'ny tanàna atao hoe Listra Paoly apôstôly de teo ampitorina tenin'Andriamanitra indrindra izy teo ampanambarana tamin'ny olona ny amy Jesosy Kristy le zanaka laha tokan'Andriamanitra le maty teo ambony azo fijaliana le nalevina le natsangana tamin'ny maty teo ampanambarana zany indrindra izy no nahita lehilahy anakiray nale mitongotra de tompitorina teo Paoly rehefa tena nandinika azy de hitany Paoly hitany masona hitany fanahiny fa lehilahy manam-pinoana ositranina io lehilahy io no zany tsy maintsy niteny tamin'io lehilahy io Paoly tsy maintsy namotsitra teny tamin'io lehilahy io Paoly tsy maintsy lobava tamin'io lehilahy io Paoly inona ny teny nataony Paoly inona ny teny navototry Paoly apôstôly hoy izy raha lehilahy mijoroa amy tongotrao ianao niaraka tam'izay dia nisy herin'Andriamanitra magaga ny asa teo am'ilay lehilahy ka nampatanjaka ny tongony nampatanjaka ny vatany de ho baiboly amin'ny andininy 10 manao hoe dia niatsambotsambotry raha lehilahy ka nitsangatsangana avy eza zany fahagagana sy asa lehibe
nitranga tamin'ny raha lehilahy zany tsy aviaiza zany fa avy amin'Andriamanitra ary ina natokan'Andriamanitra nanamarina ny tenina aloka vava amin'ny Paoly apôstôly ina ny antony satria Andriamanitra ihany koa tany an-danitra de nahitan'io lehilahy io hoe manam-pinono sitrana io lehilahy io tena manam-pinono sitrana io lehilahy io anka raha vao nyteny Paoly raha vao namoditra teny Paoly de tsy salasalan'Andriamanitra nitsantrehitra namonjy an'izany lehilahy zany ka nanangana azy mba hiala tam'le fiainana malemy ka tiako ambara amitsika riavana de zao tianao Andriamanitra tiantsika rehetra izy porofo zany efa nomeny atsika zanak'olombelona ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy Kristy nitanjon'Andriamanitra tamin'io zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy Kristy io dia mba ho voavonjy ny fanahinao fa tsy sanatria ka hoe ho very zay le Jaona toko fahatelo dia faina-be folo manao hoe fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay nitanjon'Andriamanitra ihany koa mba ho raisin'Andriamanitra tanana ny momba anao rehetra amin'ny maha olombelona anao mampahery aty teny natao Paoly apôstôly ity Romana toko fahavalo de vakitsika ny 9:30 sy ny 10:30 zao ny voasoratra Romana toko fahavalo vakina amin'ny anaran'i Jesosy le teny 9:30 sy 10:30 inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra zany raha Andriamanitra no momba atsika iza no atohatra atsika 10:30 zay tsy niaro no zanany lahy fa natolo ny amody atsika rehetra izy tsy mena atsika miaraka amin'ny maimai-panokova ny zavatra rehetra zany hoe tsamy Paoly de tena manazava ary mandresy lahatra atsika rehetra zay manaraka zao fandarana izao hoe ny zanaka tokan'Andriamanitra azy Andriamanitra tany an-danitra io zanan'ilay tokana io fony ho antsika zanak'olombelona ka nampidininy taty ambony tany de ho Paoly re zany ary no zavatra nataon'Andriamanitra tsy omeny atsika miaraka amin'io Jesosy io maimai-panokova ny zavatra rehetra inona ny zavatra rehetra tia Paoly ambara am'izany fanasitranana ve tompoko omenanao zany satria Jesosy zanany ary efa nomenanao fitahina ve omenanao zany satria Jesosy zanany aza efa nomeny anao manokana vaolana ve satria tena ao anatao problema be ianao ankehitriny vo mindony taona de fa zany ny zavatra tsapanao omenanao ny vaolana satria Jesosy zanany ary fony ho anao fony ho antsika fandresena ve satria ao anatin'ny ady makotrakotraka ianao omeny anao zany omeny Andriamanitra anao zany satria Jesosy zanany ary fony ho antsika fa saingy zao ry havana mila manana finoana ianao finoana fa ain'Andriamanitra atao eo aminao zany rehetrarehetra zany ain'Andriamanitra atao ain'Andriamanitra omenanao ny fanasitranana ny fitahina ny vaolana ny fandresena sy ny sisa mila manana finoana ianao ahoana ho ny voalazan'ny Hebreo toko 1:15 fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy aza atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra fa zay manatona an'Andriamanitra tsy maintsy mino fa misy izy ary tsy maintsy mino fa mpamalisoa ho andry olona zay mazoto mitady azy izy fa maranako ny afatra de hivavako anareo aho raisolesona lehibe ho anao tompoko ny finoana nananan'ilay vehivavy kananita zay tsy jiosy fa kananita noho ny finoana tao aminy noho natonga azy nomenony Jesosy fitarainana ary nomeny Jesosy fahafampo be mihitsy izy ka de sitrana tokoa zanavavy zay napahoriny demonia raisolesina lehibe ho anao ihany koa ny finoana nananan'ilay lelanaleny tao amin'ny tanàna Listra eny tsara mihitsy toroten'ny Paoly manambarany amin'ny Jesosy fa Jesosy dia nirana mba amonjy aty zao tontolo zao ty eno zany ary tonga tao amin'ny finoana fa dia orvonjeny zany Jesosy zany izy
amin'ny alalany vavaka atao amin'ny paoly apôstôly. De hita amin'ny paoly arak'ilay notantarako taminareo finanam-ponoana ostrany izy. Andriamanitra raha teo ihany ko tany ambony tany tany an-danitra de natazana azy fa manam-ponona ostrana izy. Anika raha vao niteny paoly, raha vao namotsitra teny paoly, tonga de nisy hetsika magaga sy lehibe nataon'Andriamanitra ho fanasitranana ho fanafahana azany lehilahy zany. Raisolesy lehibe ho atsika zany riavana. Andriamanitra no tsy miova masy an'io ary mandrakizay. Jesosy no tsy miova masy an'io ary mandrakizay. Ny fanahy masina no tsy miova masy an'io ary mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra voalaza ato anaty baiboly ity no tsy miova ho masy an'io ary mandrakizay. Am'izao taona zao no tian'Andriamanitra ny ona ny mahandriamanitra azy eo amin'ny fiainanao. Ka de hoy aho hoe manana finoana tompoko. Ivavaka ho anareo aho. Ivavaka ho anareo am'izao fotoana izao. Ivavaka ho anareo zahay fiangonana RHEFI Androndrakely. Misy matoky aho fa hiasa Andriamanitra androany. Apetrao amin'ny fonao tananao. Na mandoli mihitsy anao. Na apetrao amin'ny fatra misy marary anao tananao. De ivavaka ho anareo aho. De ivavakatsika. Tompandriamanitra tsy to. Rainay mandrakizay. Misotranao amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Fa lehibe sy tena lehibe ny fahasoavanao Andriamanitra. Lehibe sy tena lehibe ihany koa ny famiraponao Andriamanitra. Ka nataonao natratra ty taona ity izahay. Nataonao nandre an'izany afatra zany izahay. Ary nampafantarinao anay ny marina fa tonga ny fotoana hitsonjovanao anay. Anay ianao. Ka androany azy ny marary rehetra am'izao fiandohany taona izao sy draniko amin'ny anaran'i Jesosy. Esorina amin'ny anaran'i Jesosy ny fanantenana mazy ny olona. Ny fifitosana eo amin'ny vatantenan'ny olona. Le vonina amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny olona marary. Vonjena daholo ny tsiraray avy. Reo manana olana. Andriamanitra ô, mahay zavatra rehetra ianao. Mahay manao fahagagana. Mahay manao fahagagana. Mahay manao zavatra lehibe. Mahay manao zavatra lehibe ianao. Asehoy fa vitanao zany Andriamanitra. Ho amarinanao ny vavaka nataoko. Ho amarinanao ny vavaka nataoko. Ary hotahinane. Zao vahoaka malagasy zao. Zao firenena malagasy zao. Zao vahoaka kristiana zao. Reo tapa-kevitra fa hiverina aminao Andriamanitra tokoa amin'ny taona ity. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Misaotra tompo. Halleluia. Amen. Ny amaranako ny afatra ho antsika rehetra de ity. Raha sitrapon'Andriamanitra de tonga avy anareo tompoko. Amonjy zao fotoana lehibe zay karakaranay fiangonana RHEFI Androndrakely. Toerana ao amin'ny RHEFI Androndrakely. Fa ity misy fanasana spesial. Raha sitrapon'Andriamanitra de anao fotoana lehibe zahay ao amin'ny palais des sports Mahamasina. Ny Alahady fa 17 volana janoary taona 2024. Inona no ataoko ao? Inona no taona eo? Hitondratsodraly lehibe izahay. Ary matoa zay tapa-kevitra hoe anao fotoana lehibe eo. Satria mino izahay fa ho atrehan'Andriamanitra io fotoana io. Ho tahin'Andriamanitra io fotoana io. Ary mitsodrany zay ho avotsotro. Zay ho ambarako aminareo. De ho amarin'Andriamanitra tokoa. Ary ho tanterahany eo fiainanareo amin'ny taona 2024 ity. Na de navesitra taminao aza ny taona rehetra tany aloha. Matoky fombatiky jodrany io dia ho tsapanao ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra anao. Ka zay ny filazana tompoko ka de mirary fahasoavana amintsika rehetra. Eny amin'ny palais des sports zany ny Alahady 17 volana janoary taona 2024 miditra amin'ny 8 maraina. Samy ho tain'Andriamanitra avokoa sika rehetra tompoko am'izao taona vaovao zao.